miezak'izay mampiaro ny zon'olombelona ihany koa mitondra ny fanehoan-kevitray mahakasika andreo fanagadrana mpanao gazety aminay tsotra ny teninay tokony roso hatrany amin'ny demokrasitsika ary mametraka mazava ny afary malagasy fa tsy vahaolana ny fanagadrana ary efa miteny foana zay fa tsy tokony atao ekôly io fonjy io fa tokony hainga foana mifampiresahana sy mifamoahana mipirofo hoe aiza marina mipirofo de eo koa moa zany tokony anarahana ny procédure voalaza ny pitsopitsony lalàna satria ho anay fahalalana azy ny zavatra natrehana teo amin'izany fitsarana izany de tokony farana foana amin'ny 2 ora ny fandraisan'ny fampanoavana ny izy de hita zany hoe ohatrany misy baiko any ambadika any maton'ny procureur mbola mandray dossier amin'ny 4 ora ariva nefa tsisy notakotaka ka izay manokana de miantso satria raha malala ny tanjaka ny mpanao gazety sy ny andraikitra ny mpanao gazety eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny fanabeazana ka raha ho avy ny fifandirana de miverina fa hiverina indray ny krizy renindrehetra zany de tianay ny anasongadinana azy ho an'ny mpitondra fanjakana hoe aleo jerena foana fifampidiniana aloha tsika miresaka foana hoe inona ny fifampiresahana fa tsy tonga de any ambivonana avy hatrany ary io fonjy io tsy tokony atao asy ny avery zony tsirairay avy io fonjy io zany de tena teneninay mihitsy hoe tsy tokony irahantsika malala ny toetsain'ny malagasy amin'izany fonjy zany ka tsy tokony apila aloha zany ny fonjy de zay moa zany mitaky ihany koa ny fanafahana andreo mpanao gazety satria atao anivon'ny ny asany no nanaovany an'izay gazety zay de ny heverinay to anivon'ny afary malagasy fa tokony iroso amin'izany atao hoe tena demokrasia tsika fa manana zo anao droit de réponse ny olona voakasika eo anatin'izay rehetrarehetra zay mankahery tanteraka moa zay fianakaviany reo mpanao gazety sy ny mpiara-miasa aminy ary ny mpanao gazety rehetra tsy afaka hiady an'izany zo zany mihitsy tsika raha toka tsy malalaka ny mpanao gazety amin'ny asany ka ny afary malagasy dia manameloka amin'ny heriny rehetra zany ny fampidirana ponja andreo mpanao gazety indrindra fa nisy ny hitanay fa paikadiny lalàna tsy voaza be deaibe tao anatiny